Ny asa tana maro io efa napetraka teo anivon'ny gouvernementy entina hametahana indray zany ny firenena malagasy manana an'izay lay fitiavan-tanindrazana misy kokoa sy lay fitiavana n'ilay fananana iombonana ary ihany koa hamerenana n'ilay ataontsika hoe maolo-pirenena vanona sy mandray andraikitra zay. Zany hoe le izy zany tsy le fanadiovana fotsiny zava-dehibe fa ny ao ambadika izay zany misy an'izay lay fiovana toe-tsaina sy fandraisana andraikitra maolo-pirenena zay. Dia izay zany no anentanana isaka sampana rehetra mba velona ao am-potsika indray izay lay fitiavana ilay fananana iombonana zay sy fandraisana andraikitra. Tsy atao ambava fotsiny hoe tiako ny fananana iombonana fa mandray andraikitra ako ary asiavako amin'ny asa izay tanterahako. Dia izay ilay ao ambadik'ilay hoe asa tana maro. Dia io fandraisana andraikitra natokana andro ray isam-bolana zany ny andro sabotsy fahatelo dia entanina daholo zany ny sampandraram-panjakana rehetra ny ministera isa-tokony na eto amin'ny ministera foibe zany na ny amin'ny faritra mba samy hanao an'izay fanentanana izay aloha ary handray andraikitra ary ny mpiara-miasa rehetra zany dia hanana izay fahazotoana sy fitiavana hanatanteraka an'izay asa tanana izay maolo-pirenena vanona antsika maolo-pirenena mandray andraikitra antsika.